Inona tompoko ny tena anton'ilay fampiasana ny Andriamatoa Jean-Marc Comba androany? Andriamatoa Jean-Marc Comba moa zany a, efa tamin'ny herinandro ny fiantsoana azy no nalefa. Nefa moa araka ny tahaka avy any a, dia mbola nientina tany Morondava izy. Tonga izy tamin'ny Sabotsy a, rehefa nojerena antanina moa izy dia laza izy fa andeha amaly ny convocation ty amin'ny gendarmerie androany. Fa dia tonga eto izy sy ny avokany anankiroa. Ny zavatra atao moa zany efa atao amin'izao fotoan'izao a, dia manamarina ny visa eo am-pelantanana Andriamatoa Jean-Marc Comba. Efa nijerena ny visa moa dia manana visa ara-dalàna izy hatramin'ny 2015 na visa tsy 2017 zany hoe eo ambesaka séjour zany a dia ara-dalàna Andriamatoa Jean-Marc Comba. Fa eo amin'ny asa zay ataony a dia araka nanontaniako azy teo teo mason'ny mpisolovava azy a, dia tsy manana izy zany a titre na autorisation de travail. Ny lalànantsika, ny lalàna 6206 tamin'ny 6 juin 1962 dia mamaritra mazava ny activité professionnelle ataon'ny ressortissant étranger zany hoe ny vahiny a eto amin'ny tanin'ny République-ny Madagasikara. Zany hoe ny vahiny rehetrarehetra izay mahazo alala ny petraka eto Madagasikara ka manam-pikasana hiasa dia tokony misy autorisation. Na manao autorisation azy izy a amina asa ray a dia tsy afaka manao asa hafa akoatrany izay voasoratra ao amin'ny autorisation. Andriamatoa Jean-Marc moa zany rehefa vérifier ny zavatra dia tsy manana an'izay izy. Satria raha amin'ny lalàna zany a dia misy zany fandikan-dalàna nataony Andriamatoa Jean-Marc Comba satria manao asa izy a izay a tsy nazahoany a autorisation dia resaka sécurité io. Ka nampahafantarina azy zay a, dia raha zay nampahafantarina azy a dia hita eo moa na mbola hanohy a na tsy hanohy intsony a ny asany izy. Efa nampahafantarina azy fa hoe raha manao an'io asa io ianao dia voararan'ity lalàna les lois izay nolazaiko anareo teo a, ary misy ny pénalité moa filazana azy ato a ho an'ireo vahiny a izay manao asa tsy misy autorisation. Izay nampahafantarina azy. Raha ndresany zany dia tsy hanao intsony izy zany a satria fatany zany fa voararany lalàna io io resaka asa ataony. Fanontaniako azo ny régularisena ve zany tamin'ny zany? Raha régularisé manana fotoana zany ovany an'izay satria izy moa laza fa hoe efa misy dosena petrany any fa rehefa régularisé ny asany dia ohatran'ny olona manana autorisation rehetrarehetra. Ohatrika malagasy a afaka miasa na aiza na ina asa ataontsika rehefa Madagasikara na aiza na aiza. Ho an'ny vahiny dia voafetra ny asa tokony ataony ary misy lalàna mikasika an'izay ka raha régularisé zay mahazo an'izay autorisation zay izy a sisy afaka anakanazy ny zavatra izay. Raha ny fantatra dia efa mpiambina ny filoha teo aloha ihany izy moa ve tamin'izay fotoan'izay tokony nanaovana an'izao enquête zao ihany koa sa amin'izao vao tokony atao zay? Izao moa zany ny filoha teo aloha nampiasa azy a zay tsy fantako momba an'izay fa amin'izao fotoan'izao aloha dia hita fa misy ny fandikan-dalàna. Ary nasaba koa ianareo fa nisy koa raha candidat mo resatsika zany olona ray zany resan'ny satria mbola sy afaka hoe candidat fa rehefa nampahafantarina ilay olona dia efa tsy nanao intsony ny fahazana koa reny amin'ny resaka ireo ary teo efa tsy intsony izy ireny fa teo efa lasa verina araka ny teneny koa na nyteniko izy efa teo efa lasa reny olona reny zany. Dikan'izay dia afaka mody ihany Andriamatoa Jean-Marc Comba ndray? Tsy afaka mody izy tsy mitazona azy tsy miarete azy zany fa raha vao vita ny famotorana zany a io moa koa satria misy fandikan-dalàna misy maintsy misy ny procès verbal dia ho lefa ny ministère de l'intérieur lefa ny amin'ny procureur de la république dia afaka mody izy rehefa. Raha sanatria ve zany hita mbola miaraka amin'ny candidat zay manao tournée ankehitriny izy dia mety misy anampahafantariko azy zavatra izay tant que mbola sy régularisé sy rehefa mbola zanahona fomba-besety ato tsy afaka mamanao azy teo izy. Fa raha hita izy mbola manao an'io zany dia ampiarina koa ny lalàna efa nampahafantariko azy a ny disposition voalazan'ity
62 006 ty. Karaha ny fantatra zany zao dia am'zao zany zay misapisoanao zanao fisy sazy zay misy izay indrindra hoe atao PV atao procès verbal matoa misy avocat zao zany dia misy sazy a voalaza ty ary azo lazainareo fa ny voalaza ny antony ty pénalité ty a dia milaza izy fa hoe article 9 am'ty zany dia milaza misy fa ny article 9 dia milaza fa les titulaires du visa ne peuvent exercer sans autorisation une profession d'une catégorie autre que celle mentionnée dans cette carte. En article 10, les titulaires ne peuvent exercer sans autorisation une activité d'une autre catégorie que celle mentionnée sur la carte. Et là, j'ai une pénalité à toi. L'article 19, tout étranger qui aura contrevenu aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 de la présente loi est passible d'une amende de 36 000 rials et 180 000 francs, 36 000 à 180 000 francs tangés, et d'un emprisonnement de 2 mois, au moins à 6 mois ou plus, ou l'une de ces deux peines seulement. Ça nuit ici, infraction pénale. Fa, io zany la marina fa hoe lile censé ignorer la loi, sy maintsy mahafaty zany, nefa misy zany tsy mahafaty. Amin'izay indrindra no tsy maintsy hitandremana tsara, mampafantatra azy zany, fatiny tsara fisity vakiko taminy teo, milaza moa izy araka fahazany tamiko fa ohatrany ho abandonné ny zavatra ataony. Efa izy milaza an'izay moa, lo ngamba fa tsy dia misy antony avy ety amiko hoe hitazonako azy, samborako azy, ka ho patriko eto izy. Afaka milaza ve ny atao amin'ny gendarmerie fa tsy misy resaka politika mihitsy zavatra satria candidat politika no arahana. Mety fanifindra satria efa raha nahino rehefa volazako hoe ngamba ray volana zay a, ny volana tao amin'ny monaty dia namoaka an'izay zavatra zay hoe hanao contrôle étranger zany satria amintsika zavatra zao mantsy a efa mandeha aby daholo azy andesika hoe mety misy nesenera fa tonga e, misy an'izao, misy an'izao. Zay indrindra nanamafisana zany contrôle étranger. Efa nisy ny talohan'io a. Raha ome exemple fotsiny raha ny tany amin'ny fitandrana Vatosoa tany biby dia nisy Thaïlandais tao ireny efa nijenena ny visa naturiste ny ananany zany hoe tsy afaka miasa zany izy dia izy lasa expulsena iny. Nisy koa tany Antsoamanbidy raha tsy diso zay ary dia mitohy zavatra io mitohy dia moa ny teniko anareo hoe betsaka neny mpanao rasa misy tratrany indray efa tratrany dia tsy tratrany fa ity olona ty dia hita mihitsy zany hita amin'ny télé, hita amin'ny gazetanareo. Dia zavatra fisotra an'izany hoe dia averan-dary fotsiny nefa lalàna misy fa mbola misy koa any a fa mbola tsy fantatra zany fa raha sendra hita kosa rehefa manao le asa izy nefa tsy ara-dalàna ny tatasitasika an'izay a tsy maintsy ampanatsoina ary ataony fitanana soratra dia aterina any amin'ny manam-pahefana mahefa zany mikasika an'izay.